antsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharan'izao manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena na maneran-tany eny na eo amin'ny fiainantsika manokana ihany koa arany ny ekipa Fara Andriamamonjy dia faly manolotra antsika fandaharana anankiray atao ampaherezana anao, atao hizarana fiainana aminao indray ary tonga antsika tena hoe hanana fanantenana. Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:20 dia milaza amintsika manao hoe fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo Jehovah dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanana anareo fanantenana ny amin'ny farany. Hitantsika amin'izany fa Andriamanitra dia tanjony dia ny hahatonga antsika hanana fanantenana ary ninona zava-misy eo amin'ny fiainantsika, ninona zava-misy eo amin'ny firenentsika ary ninona zava-misy eny maneran-tany dia Andriamanitra dia mampanantena antsika foana fa ny manana hevitra izy amin'ny zavatra io dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanana antsika an'izay fanantenana izay. Dia Andriamanitra koa ao amin'ny mpitoriteny 5:4 dia milaza manao hoe fa izay rehetra isan'ny velona dia mbola antenaina. Izany hoe matoa ianao mbola velonaina, matoa tsika mbola mijoro ohatr'izao enina sanatria arany efa tena marary mafy ianao amin'izao fotoana izao dia tsarovy fa Andriamanitra mihitsy milaza antsika fa mbola misy antenaina ny amintsika ka androany arany dia mampahery anao izay mitraka tena velomy fanantenana ao anatinao fa Andriamanitra dia tena vonona androany antanana indray ny fiainanao ahatonga anao hanana fiainana ary fiainana be da be. Indreto ary misy hira vitsivitsy tolotry ny ekipa Fara Andriamamonjy anao ahatonga an'izay hitondra an'izay fampaherezana izay, hitondra an'izay fizarana fiainana ao amin'i Jesosy izay dia ny nofinaritra ary tompoko. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaorana ianarany masina. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra izay mamela ny helikao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fa, non te na fe
fiadanan'i Jesosy fa amintsika rehetra. Fara izay androany mbola te hizara aminareo hoe mbola afaka misy ny fiainam-baovao. Ao amin'i Jesosy noho ny amin'ny anaran'i Jesosy dia mbola afaka miova ny fiainantsika. Araka ny teny ao amin'ny Jaona 10:20 hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Dia ao amin'ny 9:20 koa Jesosy manao hoe izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay. Ao amin'ny Jaona 1:15 izy manao hoe izaho ny fananganana ny maty sy fiainana. Dia ao amin'ny Jaona 4:20 manao hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Dia zahay tena te hizara an'izany hoe mahatonga Jesosy mamerimberina an'izany hoe ao aminazy ny fananganana ny fiainana, ao aminazy ny fiainana dia mbola afaka misy ny fiainam-baovao. Ny ainanay izany tao anatin'ny fanarahana an'i Jesosy, tao anatin'ny fanolorana ny fiainana ho an'i Jesosy. Dia te hizara amin'izany aminareo izay hoe ndao hitodika amin'i Jesosy tsika fa afaka miova fiainana io. Dia ndao koa hiarahira aminay ato anatin'ity hira ity hoe fiainam-baovao.
ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanana ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina efatra sy ny lolona 420 dia niankoka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy manana lokanga sy lovia volamena feno didikazomanitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary ny hira firam-baovao izy ka nanao hoe: ianao no mendrika haka ny boky sy hamany tombo-kaseny fa voavono ianao. Ary ny rahanao no nanavotanao an'Andriamanitra, olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary rehefa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamantsika ireo, ary manjaka ambonin'ny tany izy. Ary nahita aho sady nandray feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny loholona. Ary nisany dia alina sy rivorivo nanao tamin'ny feo mahery hoe: nisy zanak'ondry izay novonoina dia mendrika handray hery sy harena sy fahindrena sy faherezana sy hihaja sy voninahitra ary saotra. Masina madio ny tenina, masina madio ny tenina, masina ny fanahinao, masina ny fanahinao, masina indrindra anao, masina indrindra. Tsika rehetra re mendrika indrindra anao Jesosy. Mendrika indrindra ny asanao, mendrika indrindra ny asanao, mendrika ny fitiavanao, mendrika ny fitiavanao, mendrika indrindra anao, mendrika indrindra anao. Tena Andriamanitra ianao, tena Andriamanitra ianao. Tsy misy ny azo avitahina aminao, masina ianao, mendrika ianao, madio.
sambatra izay mialoka aminao jesosy satria afindrindry ianao velona mandrakizay ianao miakoka mitsaoka anao zay hainao le tena fiaina ianao le velona mandrakizay mandrakizay misaotra jesosy te an-tany kely atsika am'izao ora itenenako zao hoe manahoana ry zao lay fitiavanao amin'Andriamanitra, manahoana lay fifandraisanao amin'Andriamanitra. Mbola ohatrany taloha ve? Mbola tahaka izay efa nirahanao hatramin'izay tamin'Andriamanitra taloha ve sa efa nisy ny fiovana? Ianao rery ihany no afaka maly an'izany fanontaniana izany, dia ianao rery ihany no afaka manavondray na manamboatra indray izay fiarahan'izay. Raha mandinika tsika ry havana any amin'izay toerana rehetrarehetra misy atsika ihany, na iny an-dalana rehetrarehetra iny, dia hitatsika mihitsy misorotra eny amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, na eny amin'ny endriky ny tsirairay avy zany hoe tena miady amin'ny fiainana ny olona, tena mirotoroto ary tsy mieritreritra fa tsy ny amin'ity fiainany ity ihany ny olona. Ary eny fa na dia izao tontolo izao azy ireo firenena eritreretana hoe tena matanjaka, manana ny olona manam-pahaizana, manana ny mpitsabo manam-pahaizana, dia tena tsy mahafehy intsony ny zavatra misy eto amin'izao tontolo izao. Azotsika an-tsaina sady angamba ny zavatra tiako tenenana amin'izay dia izao tia aritina mandringana ity. Raha eto Madagasikara fotsiny ny resahana dia be dia be ny olona nalaviny izao aretina izao. Misy namana, fianakaviana ary mpanompon'Andriamanitra mihitsy azy dia lasa mampanontany tena, lasa mametraka fanontaniana be dia be ao an-tsaintsika ao hoe fa manintona tokoa moa, dia tsisy havaly an'izany anefa fa zao te hampahery anao androany hoe Jesosy Kristy Tompo dia afaka indray hanangana fiainana vaovao eo aminao. Mbola afaka indray hanorona zavatra vaovao eo amin'ny fiainanao. Eny fa na hoe amerina ilay fiainanao teo aloha mihitsy ary, dia io ilay Jesosy mahery, io ilay tenenin'ny soratra masina hoe tompony fahefana rehetra na ity ambony tany ka hatrany an-danitra. Dia teny aminao androany hoe akinao amin'ny fiainanao dia matoky azy fa ataony tanteraka izany. Ka ninona zavatra mifamaofao, ninona zavatra misy, dia izao apetrao amin'ny Jesosy ny fiainanao, apetrao amin'ny Jesosy ny fiainanao, dia izy andavo raha izany. Misy andinitsotra masina ao amin'ny Salamo 8:100, ny 7:7 eo hoe tsy ho faty fa ho velona ary tory ny asa tsara ny Jehova. Zany dia mandrisika antsika indray, amelona indray fanantenantsika raha mety efa rava. Ry havana, tsy fantatritsika ny andro sy ny ora izay ho fahatongavan'i Jesosy, fa zao ny teniko aminao hoe akinao amin'i Jesosy ny fiainantsika. Dia ilay Jesosy ilay mahery, ilay Jesosy mahagaga, ilay tompony fahefana rehetrarehetra, izy ilay tsy miova ho maly sain'io ary mandrakizay.
raha Andriamanitra tokoa ry havana ny momba antsika, iza no atohitra antsika? Tsy misy. Ary izany no mahazava-dehibe koa ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra sy ny fiarahana akaiky amin'i Jesosy Kristy. Ary indrindraindrindra ny fitiavana azy. Tena zava-dehibe io fitiavana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ity hira manaraka ity dia tsy ny ekipa Fara Andriamamonjy koa no manao azy fa tanora vitsivitsy izay any ivelany any izay saorana be dia be azy ireo ny nandrindra ity hira ity satria tena mahafinaritra tokoa izany. Fantatry ny maro amintsika ilay andin-tsoratra masina ao amin'ny Romanina 7:20 manao hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay rehetra tia an'Andriamanitra. Dia ny fanontaniana mipetraka hoe tia an'Andriamanitra ve aho? Tia an'Andriamanitra ve ianao? Io fitiavana an'Andriamanitra io dia araka ny teny tao aloha hoe tena zava-dehibe amin'ny fiainantsika satria azo antoka fa ny zavatra mitranga rehetra amin'ny fiainantsika raha tena tia an'Andriamanitra isika dia iasan'Andriamanitra ho amin'ny soa ho antsika, iasan'Andriamanitra ho amin'ny soa ho antsika tsirairay. Dia raha ny tena marina tokony atoky an'Andriamanitra foana tsika, atoky azy tsika satria mahatoky Andriamanitra ny amin'izay zavatra mety hoe ataony eo amin'ny fiainantsika na amin'ny ankehitriny na amin'ny ho avy azy. Ny fanontaniana mety mipetraka koa hoe mety misalasala ve ianao ny amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy? Ny tena marina ny an'i Jesosy Kristy dia efa vitany azy, vitany ny famonjeny, vitany ny fitiavany antsika efa nasehony tamin'ny alalany nanolorany ny tenany teo miazy fijaliana. Dia te hampahiry anao aho hoe raisy izay fitiavan'i Jesosy izay. Raisy izay satria izay ny ahafahanao ny tia ihany koa. Ny olona efa nandray no atao hoe manana ary afaka izara koa sy afaka aneho izany fitiavana izany. Dia rehefa tia an'Andriamanitra ianao dia ho hitanao tokoa izany hoe fahatsaran'Andriamanitra ho fiainanao izany. Anamarinana ilay teny hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay rehetra tia an'Andriamanitra. Dia ho hitanao tokoa ny fahatsaran'Andriamanitra satria Andriamanitra sady tsara no mpanao ny tsara. Izao fiainako izao efa napetrako aminao, dianao Jesosy ilay mpamory zay fanekeko Andriamanitro, izay mitranga
dia izay ary mamarana ny fandaharantsika androany antenainay fa nandray kasika Andriamanitra manokana ianao tao anatin'ireny hira reny nandray fampaherezana ihany koa ary indrindrindrindra velona indray ny fanantenana tao anatinao dia misaotra betsaka antsika rehetra naharitra nijery hatramin'ny farany dia fiadanan'i Jesosy ho antsika rehetra veloma eo. Eo amin'ny fiainanay ry Jesosy mpanjaka